fahadiavana dia mbola ho ampitomboana aminareo hatrany koa ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Ndeha araka hivavaka hatrany sika. Faly izay Tompo raha vao niratra amin'ny masonay, satria ianao Andriamanitra no nanome anay indray an'ity maraina vaovao ity. Koa ny dera sy ny saotra no voninahitra no atolotray anao. Misaotra Tompo. Amen. Ry havako manomboka izao dia hozaraina amintsika eto fa ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina mihitsy no mampahery antsika voalohany indrindra. Ary misy ihany koa no azo ianarana amin'izay nataon'izy ireo. Eny, na dia tsy mitovy aza isika satria izy dia Andriamanitra ary sika dia mitoetra olombelona mandrakariva. Andeha ary izay nataony tamin'i Josoa no hojerena an'io. Izany dia hitanareo ao amin'ny Josoa 1:7. Hoy Andriamanitra, tsy efa nandidy ianao va aho? Ko mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra aho amin'izay rehetra alehanao. Amen. Rehefa maty Mosesy dia Josoa no voafidin'ny Tompo indray hitondra ny vahoakany hiditra ny tany Kanana. Tsy mora miandry ny Josoa satria hita ny traikefa 100 taona tany anefitra fa somary mafimafy loha ihany ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Ary manampitrotraka koa ny fahavalo izay sedrainy isan'andro andro aman'alina. Tena andraikitra lehibe sy goavana araka an'izany ary tena sarotra tokoa ny miandry an'i Josoa hitondra ny vahoakan'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana. Koa dia izy Andriamanitra mihitsy no mampahery an'i Josoa, ary izany fampirisana izany dia asehony fa momba azy amin'izay rehetra alehany izy. Ry havako, raha mampahery olona koa ary sika arak'izany dia aza misaraka aminy mihitsy mandra-pahatra tsara ny tanjona. Io izany dia tahaka ny nataon'i Jesoa indrindra ny anarany Immanuel, miaraka amintsika Andriamanitra, miaraka amintsika isan'andro Andriamanitra. Koa raha mampahery olona ianao dia aza misaraka aminy mihitsy mandra-pahatra tsara ny tanjona. Ny fampirisana arak'izany dia tsy indray mandeha ihany ka hoe efa nanao aho na koa vonjy tavanandro, fa ny fampaherezana dia andraikitra mitohy sy maharitra mandra-pahatonga an'ilay olona matanjaka, mandra-pahatonga an'ilay olona hatratra ny tanjona, mandra-pahatonga an'ilay olona izany ho tonga amin'izay iriana sy kendrain'ny Tompo azy. Noho izany dia mahereza fa tsy mora koa miandry antsika ao anatin'izany hoe mifampahery izany. Amen. Andeha hivavaka ary sika. Tompo dia ampianaro izahay mba ahay ampahery ny hafa, na dia andaniana fotoana, andaniana vola amin'ny-karena, andaniana izay mety hananana ary izany. Ny tanjona dia mba hisy olona ahery tokoa arak'izay nomenao adidinay ho andraikitray akaiky anay eo ary. Dia iriana isangantahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.